mbola faly miarabanao indray amin'ny anaran'i Jesosy androany dia Andriamanitra ny fahasoavana ny anangana anao. Ny Andriamanitra ny fahasoavana ny ampahery anao. Ny Andriamanitra ny fahasoavana ny ampianatra anao amin'ny marina rehetra mba tsy hahatonga anao ringana intsony amin'ny ho avy. Andriamanitra dia milaza hoe tsy avo an Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Matthieu 22:37 milaza an'izany. Inona moa mahatonga an'Andriamanitra ilaza fa mila tianao izy amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Tena marina dia Andriamanitra mitaky amiko sy aminao ny fitiavantsika iray manontolo. Mihoatra lavitra no fitiavantsika ny ray, ny reny, ny dady, ny mama, ny zanaka, ny vady, ny sakaiza. Mihoatra lavitra no izay mety ho tiantsika rehetra, mila tiantsika mihoatra lavitra an'izany Andriamanitra. Androany Andriamanitra dia mangataka amiko sy aminao ny fitiavanao. Satria manino? Fitiavana, ny fitiavanao an'Andriamanitra dia secret anankiray amin'ny fahombiazana surtout raha tanora ianao. Hitanao ny succès anao rehetrarehetra, ny hoavinao rehetrarehetra, ny réussitinao rehetrarehetra ao amin'ny Jehovah. Satria manino? An Jehovah ny tany sy rehetra eo aminy, izy eo amin'ny Koritiana. Satria an Jehovah ny tany sy rehetra eo aminy dia ny zavatra tokony ataoko izany dia hikasika fotsiny fitiavan'i Jehovah, hikasika fotsiny ny fony ilay tompony tany sy rehetra eo aminy. Tsy mila manao ezaka be, tsy mila mitady à gauche à droite, tsy mila manao consensus amin'ny Satana mba hahafahako mahazo zavatra. Fa ny zavatra ataoko fotsiny dia mikasika amin'ny fon'ny tompony tany sy rehetra eo aminy. Androany amin'ny alalan'ny inona ny ahafahanao mikasika amin'ny fony? Tsotra be ny secret atondroko anao androany. Kasio amin'ny alalan'ny fifandraisanao aminy ny fony. Kasio amin'ny alalan'ny fananjanao azy ny fony, satria raha izy aiza izay ajako izy izy. Kasio amin'ny fanaovanao izay asainy atao. Andriamanitra dia mihoatra lavitra noho izay olona rehetrarehetra eritreretinao afaka hanampy ianao eo amin'ny fiainana. Mihoatra lavitra noho izay directeur anao, mihoatra lavitra noho ny sakaizanao, mihoatra lavitra noho ny ray aman-dreninao. Fa Andriamanitra dia milaza fa anazy ny tany sy rehetra eo aminy. Ninona tadiavinao an Jehovah ny tany sy rehetra eo aminy. Ninona andrandrainao eo amin'ny fiainana an Jehovah ny tany sy rehetra eo aminy. Ny zavatra appreciako anao androany, mikasihanao fon'Andriamanitra, baboy fon'Andriamanitra. Inona ny zavatra teneniny ianao? Tiavo izy amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Ho an'i Jesosy ny voninahitra.